Eny ary a, faly miarahaba antsika am'zao andro harivan'ny andro alakamisy, aty à Paris, dans les Yvelines no miarahaba antsika tokoa. Mipoatratroka foana eo anatrehan'ny voninahitsika mianakavy, ary indrindrindrindra anareo zay mpanaraka anahy am'zao oro zao satria miandrandra vaovao nareo ary efa fantatrareo ihany fa ny kipitsipitsiny angambany mety hoe zay ny tompon'ity fandarana ity, ary araky ny lazaiko anareo foana hoe ity fandarana ity a tsy mainga afa-tsy ny zavatra recoupé sy ny zavatra hoe azo amin'ny teny hoe amy fototra tokony eviny, source digne de foi on va dire angambany, raha zay no ilazana azy. Voasambotra io arivo io ny colonel Patrick, Rakotomamonjy moa izy iny, tsy hay izy ny anarany, colonel Patrick. Alohan'ny hidirako amin'ny détail de zao, ampatsiahy tantara aho. Izy iny zany vao nivoaka tao amin'ny fanginana mihitsy a, dia tam'zany moa zay zany a tena hoe activiste zany a. Ny atao hoe ny activiste manko de tsy vitany hoe miteny eto fotsiny, fa tena mandray anjara be dia be amin'ny tolona natao tany an-tanàna. Misy club zay natsanganay taty ary clubna intellectuel izy io, maromaro misy anay eto ambonin'ny tany a, misy hatrany État de Washington fa tsy Washington DC akory, misy hatrany Canada, misy hatrany Australie, misy hatrany anino dizy teo Bénin, Côte d'Ivoire, misy hatrany Marseille, misy hatrany Lyon, misy hatrany Bruxelles, misy hatrany Allemagne, Afrique du Sud, île Maurice, misy mbola mianatra any Boston, mbola mpianatra any Harvard ny sasany. Zany hoe olona ny critère de sélection amin'io club io zany a dia tsy olona ho vesatry ny firenena, ary tsy olona ihany koa ho vesatry le club fa olona manana maha-izy azy. Ka raha misy ny appel de fonds zany hoe mila an'zao, mila an'zao, mila an'zao, dia mandeha aingana ny cotisation ao anatin'io, ary tena ampanetretena ny lazainay anareo fa nandefa olona foana zay tam'ireny tolona mamayvay reny, ary nanao ny action isolé anay ihany koa. Misy malaly zany, misy vavolombelona zany, satria misy olonay koa élément dormant, fa rehefa raikitra ny action dia miditra an-tsehatra reo olonao any Madagasikara. Dikan'izany ty fandarana ty tsy fandarana fotsiny mitambatamba fotsiny ohatran'izao fa misy ny action sur le terrain koa. Tsy voatery hanaraka sa hitovy amin'ny ataon'ny hafa ny ataonay, fa tsy eritreretinareo ka aleo angambany tsy de zarainy rehetra loatra satria manahirana ho an'ny sasany mety hahenao zany, fa ho an'izay malala dia mba gardeo ihany koa anareo. Ka tam'zany andro zany dia famory, fampihaona, fampiresaka tamin'ny za tsy membre ny diaspora, tsy manatrika ny fivorian-jareo mihitsy aho indray mandeha ary, fa misy an'ireto solon-tenan'ny diaspora nalefa taty amiko zany a, de anisan'izany Andriamatoa Antelme sy ministra Julien. De niresaka tamiko reo olon'ireo de hoe nanomboka mipotra zany a rehefa mivoaka ny fanginana ity colonel Patrick ity, vao mivoaka mihitsy tam'zany a. De reto namako moa zany a, mpinamana zay ambakin'Andry Antelme, ry colonel Charles sy ny karaha, mpinamana be zay, mifanaja tsara. Tonga de sy doka be ry zalahy zany hoe tena nahazo élément tsika zao.
Za nefany j'ai eu le temps d'ino izy teo, de vérifier hoe ahoana marina ary iza marina ity bandy ity ary ahoana ny rivonaity bandy ity. Tao anatin'izay nisy zone d'ombre anankiroa hitako, ary ny tonga de flagrant hitan'ny olona rehetra ary za mihitsy namoaka anazy voalohany teto hoe terreur, zava-doko terreur, tsy hitako zay mahasamihafa andrangah amin'ny ajo an'Enarvelo. Fa terreur hoe aratrimo amin'ny Ravatomanga raha tena ohatra ka ianao ny Andro Rajoelina. Raha ohatra ianao tena hoe tsy olon'ny Andro Rajoelina. Tsy nanao mihitsy raha namana jusqu'à hatramin'ny farany, jusqu'à ce que ny hoe efa lasa iny Andro Rajoelina s'est taillé à l'extérieur, merci beaucoup madame, amin'ny resaka mitsoaka na ny lefa miala tao Madagasikara. Zay lery vao nanomboka nanaratsy kely. Fa vao nenga zany le bandy de tonga de fa niteny hoe Antelma, zaho a tsy te ho tratran'ny désillusion fa amiko io bandy io, ary tsy zaho no miteny an'izany fa ny renseignement tonga am-pelantanako no miteny an'izany, no mandika an'izany. Zaho a tsy afaka ny andeha hiazira selon ny hoe affection zay mety ho ananako aminy na désaffection na sympathie zay mety anananareo aminy, fa zaho a manisy réserve be dia be amin'io bandy io, tsy milamina io amiko a, selon ny renseignement tonga am-pelantanako. Ary tsy za rery zany. Bon, nandeha de hitan'la io le bandy raha fa milay ohatran'izao. De zako hoe Antelma, efa akaiky vitany le tolona teo amin'ny Kapisaty, zay lery vao tonga avany e. Avion avaiza nivoahan'le bandy io ary avion inona nahatongavan'io bandy io? Efa tonga lesy aloha lery fa de raisiny izy fa sitrany hoe manatolona. Ok raha hoa, sura fa zako moa tsy any toerana raha teo ka tsy mahalala an'ina fa zao. Za moa avatam-badika no miteny hoe tandremo io bandy io fa tsy milamina io bandy io. Heureusement fa nieno ny ankamaroany de taonina anara-maso sy ny karazany. Zay zany momba ny colonel Patrick tany amin'ny voalohany. Zao ny zavatra teneniko anareo a. Inona moa mahatonga anahako hoe mahafinaritra ahako ary tiako miara-miasa amin'ny colonel, na de misy zavatra raha tsy tiako ataony a. Aloha za rehefa tsy voatery hoe tiana roanjato isan-jato le olona. Zany koa tsy efa zavatra hafa zany, tsy fanatika. Misy zavatra ataony tsy mety amiko. Fa zao mbola samy miaraka mamindra, miara-dalana, mifampitsapy koa hoe mifampatoky marina ve sa tsy mifampatoky, ny compétence koa tsy andaniny sy ny karazany. Fa ny zavatra tena nahafinaritra ako aminy de zao a, jereko le bandy zany miala tsiny amiteny an'izany rahalahy, tena perfectible tsara ty bandy ty. Ary aleo miainga amin'ny olona hoe, za tsy miteny hoe mianatra raha izy a, fa aleo miainga amin'ny olona hoe somary tavozavoza, de miezaky mianao ny mety, toy zay miaraka am'le olona miseho milay. Efa hitako daholo ny filoham-pirenena ohatran'izany. Misy filoham-pirenena tonga de miseho milay be mihitsy. Hainy daholo ny zavatra rehetra io. Ianao moa ambaka ny zavatra anatin'ny lohanao raha mbola tsy mandeha ketrika akory de fa hainy daholo. Misy an'izany fantatro. Fa reny moa zany imezako fotsiny modiky gaigy. Fa ny zavatra tena frappé-ana tamin'ny colonel Michael Randrianirina dia ato am'le hoe fiezahana hanao ny mety. Fiezahana aingana am'le hanao ny asa aingana. Da tsy miteny hoe mety daholo ny ataony, miala tsiny miteny an'izay, tsy miteny an'izany aho, fa hitako ary voavaiko tao anaty masony hoe manana sincérité le bandy, ary hita le bandy fa tsy manda fifanampiana. Tsy manda fifanampiana. Ato am'le organisation an'le hoe
priorité sy ny impératif sy ny hoe urgent, iny nizaniza misankodry foana iny amin'ny rehetrarehetra, tsy fanomezantsiny. Mbola eo zay am'izao fotoan'izao raha ohatra hoe fifandraisanay ny tianareo ho fantatra entre ny confusion amin'ny hoe priorité impératif et urgent. Zay le izy. Fa hitako le banky tena anao ty banky ty ary avity ty. Ça n'a pas raté. Au bout d'un mois, 2 mois et demi, 3 mois, efa nisy zavatra vitany sady. Ary betsaka ny gaga, betsaka ny variana. Vao mainka ahako taraiky. Ary tao anatin'izay koa ny découvrir hoe olo fosy fanahy le bandy. Hitako izy rehefa tezitra, izy koa tsy tana rehefa tezitra, c'est un faux calme. Tsy tana izy rehefa tezitra ary iny zany tokony maîtriseny kely ihany koa iny ndraindray zany raha ohatra ka satria ny filoham-pirenena zany tsy de mety loatra mampiseho fahatezerana eo mason'olona, fa il faut toujours rester placide. Fa i debord d'humilité, fahatsorana, iny koa défaut koa iny, tsotra loatra. Ka ny kararaotin'ny olona, iny zany tena niazy zany tsisy an'le au milieu hoe niazy extrême daholo, tsotra be, de na tonga de rehefa tezitra tena tezitra be, ary ny ampovoan'izay tsy mi-existe am'izay koa olo mampiandry azy, rehefa oui de oui, rehefa non de non. De zao teneniko anareo, voasambotra i colonel Patrick. Teny Moronakoana, asa raha hitanareo le gare routière le misy an'i Jovena, za manko no nanao an'io. Teny nanapoapoaka dinamita sy ny karazany tam'izany andro zany, ary nanenina ary za tsy nanangona dinamita vao hoe nanaovako ny tokony fanjakana ongana taty aoriana, fa bon tena moa réglo zany de tsy nanao an'izany. Tsy tadidiko hoe Moronakoana, gara fisandrantana angamba ny anaran'izy io nanaovan'ny aérationnaire mampianona azy, tsy fantako satria à 90% vitany izy no lasa de tany nga colonel Patrick no voasambotra. Tsisy ny fifamaliana ara-basy zany na tira fa voasambotra ny Enola. Dia normalement reto mba engavinina nareo, rehefa mamoaka vaovao mba asio ihany ny hoe secret d'état na hoe secret an'le zone hitazomana an'le olona. Za zany eto de tsy teny hoe aiza izy na fantatra raha satria efa navoaka anareo sasa fa reny tsy de fanao reny hoe atsy le olona no notazomina. Pour des raisons de sécurité zany. Satria raha misy zavatra manjo an'le olona ao, tsy fantapantatra ny hoe commando avaiza na commando avaiza, de mety ho zava-doza amin'ny firenena. Adidinao le mi-informer zany na mi-divulguer information na renseignement no mifidy hoe tsy tokony teneniny ity na teneniny. Tsy ato am'le voasambotra no asiako importance, fa ato am'le état d'esprit ny filoham-pirenena. Nazavaiko tsara teo zany hoe fantatro izy aho ohatran'izao, voavakiko ny ohatran'izao. Tao anatin'izay voavako zay nahitako hoe sahirana ihany izy satria aza adino fa nanavitra anazy colonel Patrick. Nanavitra anazy sy Rapanarivo tam'izany andro. Verifieko io tantara io, marina io tantara io. Sahirana izy satria raha olona nanavitra ny hainao zany
dia manahirana zany ary voadona kely. Tena eny fanafananao raha tena mila entina mavaka be. Ary mitalao am' Jesosy tompo mihitsy anao hoe ahoana Jesosy tompo, diso izaho samarina. Mino marimarina fa tsy maintsy manao an'izany izy, ary olona misaina tanteraka, ary tena olombelona no manao an'izany, fa tsy manao fiainana biby fotsiny, ohatrany tamin'ny andron'ny lehibe kely teo aloha. Ka nay de efa mitaraina ary zao tontolo zao hoe marary anie ianona e. Efa tokony hivoaka anie ry Roly e. De mbola amoronana efa-taona indray. Misy zany e. Sûr et certain fa tsy maintsy miasa saina ny filoham-pirenena hoe de tena zany ve ny fiafaran'ny iarahana amin-draharaha? Tena zany ve? Zao teneniko anareo, rehefa mitondra firenena io, rehefa mitondra fanjakana io, dia aza mitonatonana andeha hitondra fanjakana na andeha hitondra firenena, raha tsy mahay manavaka an'izany atao intérêt suprême de supérieur de la nation. Na zay indray manko ny antsika androany intérêt supérieur de la nation tamin'ny Matso Fakomaro raison d'état. Intérêt supérieur de la nation. Zany hoe ninonina zany zay mety alahelon'ny colonel, zay mety ho alahelon'ny Michael Jordan. Zay manko le fiantsoantsika azo Michael Jordan. Ninonina de noho ny io intérêt supérieur de la nation io de milefitra daholo ny rehetrarehetra. Ary indrindrindrindra fa miaramila izy. Rehefa raikitra ny andro zay de na mivady aman-janaka raha de avela amy toerana mangingina, fa ny tena lasa mi-exécuter ny ordre aloha. Vita ny ordre zay vao hoe mivady aman-janaka ny tavela ary fa tokony zao any ianao vao menimeny. Ka na inona zany, na inona mampifamatotra azy colonel Patrick, pour l'intérêt supérieur de la nation, il a été obligé de l'arrêter, de l'appréhender, et surtout l'interner suivant la loi. Satria zao izy zao mbola présumé innocent, de hita ny fandehan'ny raharaha, inona aby ny zavatra tena mifomenteny le rangaha. Anisan'le olona mifofony ain'ny filoham-pirenena mivady ve izy? Sa ahoana? Zany rehetrarehetra zany tsy maintsy mandeha ao anatin'ny ankety. Inona raha le intérêt supérieur de la nation? Tsy tenenina fotsiny am'izao zany. Pour l'intérêt supérieur de la nation, de je dois l'arrêter. Non, tsy tenenina fotsiny am'izao zany. Aza adino fa tena niainga avy any anaty lavaka tsika mianakavy. Tena niainga avy any anaty tena hoe lavapiringa. Ialako tsiny re toko sady hifonako miteny an'izany. Avy any anaty lavapiringa tsika mianakavy ny niainga. Ary zay mahatonga anahy miteny amintsika anie hoe ninonina zavatra mety tsy tiako ataon'ny Michael Jordan am'izay mety fifandraisanay, amiko le bandy efa manomboka mahavita. Ary tena miasa izy. Rehefa ao anatin'le lohany ao de tsy amelany raha tsy azony. Tao anatin'ny lohany mihitsy hoe elahy tsy maintsy azoko elahy satria elahy ny manakorotana firenena eto. Intérêt voalohany zay, fanakorotanana. De izy raha avy any anaty lavaka mbarika ianao,
Lavapiringa mialatsinga tompoko ny tena zany ary teny fonako tanteraka mihitsy ialako tsiny. Tany anatin'ny aizo-kitso no niala. De mba manomboka efa manomboka io verina bailleur de fonds hoe io manao manampy sy ny karazany mametraka hoe ao fa reconnaître avana ianareo zay zavatra tena hoe incroyable. Fa io izy fa miainga nikenin'ny olona. Na zay zany ary anie nandondona taty amin'ny frantsay fa efa mifezaka ohatran'izao hoe tena mety réfugié Macron ty a. Sachant que za indray aloha tsy nieritreritran'izay fa ny ekipako nieritreritry hoe baina ve mino fa tena Léandre Diel tena laseno raha fa ndaova any. Rehefa nanaiky ny a Macron handray an'ny Michael Jordan, tena tonga ça a été une victoire pour nous. Voatany fotsiny zany tena moa tsy afaka niteny an'izany publiquement hoe faly fety. Rehefa iny koa fa nanaiky koa nga Michael Jordan vao mainka victoire faharoa koa satria nandefa olona zay avy aty nalefa tany. Ka misy zany le asa mandeha, misy le fiezahana. De misy miezaky ny anapotika pour des raisons personnelles. Ty zarako aminareo ty teny ty, fiteny hoe égotiste. Ry izy ty teo ry Patrick reny. Zaran'olona tsy égoïste fotsiny ndray fa égotiste mihitsy. Zany hoe tsy eritreritra afa-tsy ny momba azy any izy any. Fa nakaikaiky amin'ny narsisika izy mikasy tanany iny narsisique pervers. Fa égotiste le bandy. Ary tena il est capable de tout détruire sur son passage. Raha mena tanky angamba le bandy iny a. Tena vitany mihitsy ny tena hoe mifohany hatramin'io Analakely io. Fa nakory tanana. Miterroriser olona. Ka raha ohatra zany eritreritra fampandrosoana ianao nefa ny firenenao instable. Olona ray tsy vao maîtrisenao de 24 999 no sahirana de atoky anao ve miano velany? Impérativement il faut l'arrêter. Impérativement. Zay zany tsy miteny amin'ny GNZ aho zany a. GNZ tsy favalim-pirenena. Ary tsy maintsy nisy fifandraisan'ireo matoa. Tonga tam'zao arrestation zao. Azo raisina zany atao amin'ny ilany. Raha jerena am'zay le intérêt supérieur de la nation zay dia hoe miasa le fanjakana. Ary tena miasa. Dokafantsika ve le fanjakana ary te hafantsika ve izy? Tsia. Satria ny antony de zao. Tsy karazan'olona mpanendy jesy tsika. Samby mba malahelo daholo. Na izaho, na ianao, ary tena atsoriko aminareo fa na i colonel Mikael Lavanda ara de malahelo hoe de zao ve sisa aridady. Olona mba hoe tena anatokisatsika iny. De niaitsika mihitsy ny saika ny fofony. Je mets tout ça, la parenthèse, dans tout ça. Zao ve aridady. Minoa maromaro nareo fa zay ny état d'esprit ao. Ny sasany manodidina zay olona faly am'zany arrestation hoe olona namany zany manodidina anareo mivady ao mieritsereta ihany fa olona tsy milamina. Manahirana zany hoe namana no nanao no aretena ary inoko fa eo anelanelany zay
amin'ny maha olon'Andriamanitra azy, amin'ny maha olona mpivavaka azy, mpanompon'Andriamanitra azy, ny état d'esprit an'ilay filoham-pirenena. Tsisy maharatsy an'izany. Aza mieritreritra ianao fa diso am'zany zany rahalahy. Non. Zay le maha olon'Andriamanitra anao. Raha tsy manana an'izay ianao de tsy olon'Andriamanitra intsony ianao satria tsy manana an'le fo mitempo sy le fanahy mitempo. Ary zay no mahatonga anahy hiteny sy hitarika ny resaka hoe ino ary fa ino ny fondement amin'ny etraketraka sy ny rotadrotraka gauche à droite am'ireny vava be, basy sy ny karazany miseho reny. Jereo kosa ary tompoko, momba an'ireto le tanora, tena jereo akaiky monsieur le président. Raha misy azo atao avy aloha zalahy, atseo tenenina iza no tena tompon'andraikitra, de aleo zalahy andeha alefa any Genève na Washington ohatran'izany iverenako any amin'iny satria tsy tokony any am-pigadrana ny destin an'ireo tanora ireo, fa tokony amin'ny zavatra hafa azontsika averina amin'ny lala mahitsy ireo ary ino izy teo, atoro amin'ny zavatra tokony ataony. Rehefa misy ohatran'io manko hoe voasambotra zany le olona dia matetika misy mikasy tanana. Za zany mba miangavy, aza alaina baraka an'izany le repiblikatsika. Aza kasy tanana izy. Araky ny tenin'ny DG amin'ny polisy moa ny DGP hoe manaraka ny norme, tsisy fampiasana hery ozy izy ny nanaovana ny ankety. Nefa tsy nanakana ny olona nanelitra ao zany hoe naratra mafy nomena moa sa iza ny vady. Iny zany tsy fantatra ny marina hoe ahoana tokoa ny marina momba an'izay. Fa tsika zany tokony tsy hikasy tanana hatrany foana ny zon'olombelona ao anatin'ny zavatra atao. Enga anie ka hitohy araky ny izy ny asa sy ny zavatra atao hanatrehan'ny firenena. Fa na izany na tsy izany nefany de izao. Tsy manakana antsika ihany koa zany hanadio ny manodidina antsika, Andriamatoa filoha, satria tsy afenona fa misy ihany koa ny fuite de renseignement, misy ny fuite d'information, ary mamerina foana hoe reny le forongony reny ne tsy redevable amintsika reny. Misy amin'izy ireny ne mody maty fotsiny mba manana trano 2-3 nefa simple fonctionnaire, efatra dimy. Tohizantsika ny fanadiovana, tohizantsika ny asa, ary entina ambavaka ny zavatra rehetra. Afaka mametraka fanontaniana nareo andefa hira anankiray fa tsy moramora ny namoaka an'izay zavatra teneniko zay satria raha ny tena hoe olona anahako hoe olona tsotra, mety tsy ohatran'iny ny zavatra tafavoakako teo, fa mety zavatra hafa mihitsy. Nahoara aloha, eno heritsika.
Ie, tiako zavatra anankiray a. Namerina aho tamin'ity herinandro ty hoe miorena tsara amin'ny finoana. Fa ty misy zavatra ampitaiko aminareo a, par expérience. Aza miady amin'ny olona voaositra ho aho sy ampisehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Zaraiko amintsika rehetra zay satria amin'ny minitra farany, amin'ny segondra farany, am'zay ratsy ataonao amin'ireny olona ireny, de mivadika aminao. Mivadika aminao satria ny antony de zao: ny olony a tena arovany, ataony lavitry ny ratsy, ary par expérience ho aho zany e, tena hitako zany a, tena hitako zany hoe tena tsy mamaly le olona, tsy mamaly le olona zany, mpalany ndray tsy mpalany ndray, tsy mamaly le olona. Sasany efa maty vady, nody mandry tapoka teo vadiny, mbola tsy tongasany ihany, mbola manohy ihany. Memafy ady, memafy ady. De anankiray zay moa notolila ny seviany de tonga de iny seviany iny de lasa sarotra tsaboana be. De lasa vao mety voatery filamonina tany Antsirabe tany de vita dangy tany. Tena teneniko anareo, aza miady amin'ny olona, ampisehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Misy olona nanao an'izany, tsy nodina efa taona, 5 taona akory de niazakazaka tao amin'le olona, nasiana ratsy, nitady toerana. Izy zany, tsy afaka hanonona anaran'olona. Fa ianao manao ratsy olona io, fototra aminao io rehefa avy eo. Ka eo no ampitaiko hoe miorena tsara amin'ny finoana ry zalahy an. Miazaha ny manao ny mety. Ay, merci président, merci président, navoaka zao alina zao ny tsy président akory no nanoratra ho anahy.
Navoaka zao alina zao ny nomena, vaovao tsara zany e. Ny andro koa zany amin'ny hery sy ny karazany, de andao hifandray tanana an'zao hery kosa aloha raha mivoaka eo a, de aleo mba mifandray tanana ry hery. Tsy manao mieritseritsy n'zay mety ambadimbadika, fa zay zany tena zafy riorirako eto Malaly zany de fona ho an'ireo tanora reo. Mpitaiza tanora manko zaka fantako tsara mihitsy hoe ahoana ny toe-tsaina tanora zany, mila gidena ry zalahy, mila tena arahana akaiky, indraindray mahavita zava-doza. Fa heureusement aloha tsy tota-kelatra lerony, fa tena za zany tena fona amin'ny anaran'ireo tanora reo. Fiangaviana ny hafa, nareo no tena mahalala ny eo am-potony eo, raha azo atao reo olona. Aleo mifandray tanana azy reo, karakaraina tsara ry zalahy. Ary tsy ireo ihany e, maro ny tanora atsika. Maro ny tanora atsika, ny terrain de foot-tsika président tokony karakaraina, ny école de football sy ny professionnalisme amin'ny zavatra ohatran'izany tena tokony jerena akaiky monsieur le président. Fantatra anao fa tena tia baolina koa, président tia baolina, manao futsal io a, hoe mbola miazakazaka be takin'iny. Ka ifametra-belomo tsika, hitena hoe félicitation, mino aho fa tsy tianao zay teniko zay, satria le olona fantatrao, fady izao tondram-bavaka anareo mivady foana, tondram-bavaka ny firenena, amin'ny soa sy ny mahafinaritra no ifanitiavana. Samby ho tahin'Andriamanitra tompoko. Dahora. Inona re ny hira alefantsika e? Ie, misy manontany amin'ireny hoe resaka azafady resaka bandeau rouge reny. Za aloha za manokana tena contre an'ireny bandeau rouge reny satria mampisara-bazana ny malagasy reny, na inona anton'izy ireny hoe anohana na tsy anohana na satria rehefa nitranga an'ireto ZNZ de nisy tapoka teo le bandeau rouge, dikan'izany manahirana ireny zany e, manahirana, ary tsy mbola fotoanan'ny propagande zao a, hitako hoe lasa lolo izy aminahy manokana, amin'ny fanadihadiana koa henoko amindrehetrarehetra dia contre productif reny, fa de hitantsika eo re olona fa de apetraka entana ambavaka e, zay.